fa tsisy idiran'ny rahan'i Jesosy Kristy velively. Ka hoe Jesosy Kristy andeha hipariny ny mpamono'olona mipitsoloky, ny mpijangajanga, mpanao ratsy, ny mpialina, rehetrarehetra ety ambonin'ny tany. Fa hoe vonoina Jesosy Kristy dia hiditra daholo zany olona rehetrarehetra zany. Raha mbola zany ny fivavahanao tompoko lahy sy tompoko vavy, da mbola very anao e. De mbola any amin'ny afo be ianao. De mbola tsy afaky ianao. Fa ny asa vitanao, ny tsarananao. Ny asa vitanao isan'andro isan'andro, tety ambonin'ny tany nampindraminanao tety, no hitsarainanao tompoko lahy sy tompoko vavy. Nampalahelo olona ve ianao tety? Misy zany e. Misy ny olona mampalahelo olona ny ataony ity. Nialina olona ve ianao tety? Naherisetra ve ianao tety? Nangalatra ve ianao tety? Nandatsakaina ve ianao tety? Fa indrindrindrindra, nampirafy, nandrafy anjanahary ve ianao tety? Niraraha anjanahary ve ianao tety? Nahatsiaro anjanahary ve ianao tety? Nanaraka anjanahary ve ianao tety? Fantatrao ve ny lalànan-janahary? Niera tamin-janahary ve ianao alohan'ny hanambady? Niera tamin-janahary ve ianao alohan'ny hiteraka? De zanahary ny lanitra sy ny tany fa tsy ny rahan'i Jesosy Kristy akory. Izay sotsona ny vampira. Toka zany tsy azo ampidirana fiangonana, tsy azo ampidirana tempolo ho an'i Jehovah. Toka. Pisorona zany tsy mahazo misy fofon-dovay ao anaty tempolo ho an'i Jehovah. Ny baiboly zany, zany le tradition amin'ny baiboly zany, le resaka ao anaty baiboly revenin'ny tary zany. Ka demantentsika le fiangonana diso sy le fivavahan'ny diso, ary le fa mandalitra eto, zay ny tanjotsika eto. Demantentsika tanteraka zany hoe rahan'i Jesosy Kristy ny ahatonga anao. Resaka tricherie zany, ny asa vitanao, ny ahatonga anao any fa tsy ny rahan'i Jesosy Kristy, ny idiran'ny rahan'i Jesosy Kristy. En plus n'izay moa ny Coran dia efa miteny hoe ny Jesosy Kristy dia tsy nifansihana zany. Isa ibn Mariam dia tsy nifansihana velively tamin'ny hazofijaliana hoy ny Coran, masina. Fa olon-kafa sy sinema, iny razoky nifansihana teny amin'ny hazofijaliana iny. À bon entendeur, aleonay mino an'izany aloha tsy izay mino an'le hoe passion du Christ. Jamais. Zanahary tsy amela mimpaminany io simbasimbainy tenisana zany, fa aiza ary tenisana zany? Le tenisany no saimbasimbaina. Jereo le fahadison'le filozofia sy fahadison'le doctrine nareo. Tsisy idiran'i Kristy sy ny rahan'i Jesosy Kristy amin'ny fanafodana anareo zany. Ianareo ve ny ratsy fanahy, be felonana. Tsy maty voalavo akibo, maherisetra, tia fosafosa, miampangalainga, mpanenjika mpino. De hoe satria mivonono Jesosy Kristy dia mivavaka tsy amin'ny eglizy, de mino an'izay nareo hoe mivonono Jesosy Kristy dia mivavaka tsy amin'ny eglizy, dia afaka daholo zany adala. Zany fahotana mahafaty nanompo sampy, olombelona lazaina fa zanahary, zanahary lazaina fa olombelona. I Kristy sy Maria tompoko dia ny sakafo.
Ohatranao sy za. Ka rehefa misakafo izy de maka iza zany izy avy eo. De zany ve n'Andriamanitra any ny Zanaharinao? Ianao nefa mieritreritra ho any am-paradisa. Satria hoe mivonona teny amin'ny hazofijaliana ny zanak'Andriamanitra lamatoa, aitra latokany, lamatoa sa tsy haiko hoe firy ny zanak'Andriamanitra, ray ihany sa roa, ray ihany de lamatoa zany sa faralahy, satria mivonona. De afaka mifahotanao rehetrarehetra zay ianao ihany ara de efa malala azy. De nefa zany ny finoana velona eto amin'ity Madagasikara ity zany. Zany ny finoana velona eto amin'ity ambonin'izao tontolo izao ity zany. 2 milliards de personnes mino zava-poana tsisy dikany tsisy fotony ohatr'izany de gaga nareo hoe mikorosofahana ohatr'izao zao tontolo izao. Gaga ianareo hoe mikorosofahana amin'ny fianakaviana, gaga ianareo hoe mikorosofahana amin'ny firenena, mikorosofahana amin'ny fanjakana. Fa eo ny fototry ny ratsy rehetra. Biby zany mbola amboniny ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany satria ny biby mahalala ny tompo ary biby mahalala ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Fa le olombelona 2026 taty aorianany lazaina fa Kristy, nefa eo koa mbola tantara hafa indray koa iny resaka iny. Hoe tena Kristy, iza marina le Kristy? Mbola teoria be sy tantara hafa koa iny fa tsy voatery le Kristy atao sinema le aseho amin'ny resaka amin'ny isaky ny 25 Desambra dia alefa le sinema kelin'ny le razoky le azonao sy le ankizy kely le dodo dans le tranon'omby. Avec le petit Jésus et le petit Joseph et la petite Marie, qui est très sainte comme les petites chrétiennes, très sainte. Sinema reny fa mahagaga anao hoe olona efa fotsim-bolom-bava be ohatranareo rehetrarehetra zao de mbola mino sinema ohatr'ireny ihany. Mino an'le hoe Mon beau sapin, loin des forains. Tamin'ny mbola kely ary nino an'ireny. Fa raha za efa fotsy volom-bava zao kosa re olona, beau sapin, ay. Mandritry ny taonako beau sapin de avy eo Saint Valentin de avy eo fête de Pâques, de fête de père, de fête de mère, de Pentecôte, de inona koa de fety foana ny lisany zany isaky isam-bolana fa ny anay isan'andro. Ary fety masina daholo nefa tsy tonga amin'ny fanahy masina de lasa indray ny fanahy masina. De zay le izy. Demontentsika eto le izy. Mahery ny ràn'i Jesoa Kristy. Le ray vodi-rindrina aminao ara tompoko, halanao, enjehanao, elonanao, ankalainao. Ny foko rahalahinao eto Madagasikara, enjehanao, ankalainao, ao amin'ny fonao. Ny kristianina mitovy aminao, samy mino ny zanaka natokana ny Zanaharinao. Fa ny ray Jesosy, ny ray Jesoa, ny ray edivanao, ankalainao, etsaranao velatsia andro aman'alina. Resaka FFKM le resaka eto.